raisina ho tombotsy mandrakariva ry avana malala ny fionana salamo zao satria mahafinaritra ary tena malina tokoa ny miaraka mandinika sy mamakafaka ny ten'Andriamanitra. Itsika dia te hikatsaka ny vahaolana, itsika dia te handray ny fitiavan'Andriamanitra ny famindrapo izay efa oman'Andriamanitra ho antsika. Misy asa ataon'Andriamanitra ary misy andraikitra tokony ho raisitsika ihany koa ao anatin'izany. Ka fotoana manokana ity fotoana ity indramiko ny tena amin'ny bokin'ny Salamo 7:1 manao hoe misaoran'i Jehova ry fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anaran'ny masina. Misaoran'i Jehova ry fanahiko ary izay misy adonanao fitahiny rehetra. Ilaitsika ny misaotra an'Andriamanitra tokony tsy hanadino azy tsika ary ny faniriana dia mba hitondra fiaingana vaovao, hitondra fanantenana, hitondra fifaliana ho an'ny tsiraray avy, ho an'ny fianakaviana, ho antsika rehetra izao fiarantsika mandray ny ten'Andriamanitra izao. Amin'ity fotoana takariva ity dia andray lohahevitra anankiray manan-danja isika. Misy fanontaniana anankiray izay tokony ahitam-balina. Manao hoe raha maty ny olona moa ho velona indray va izy. Ao amin'ny bokin'ny Joba no ahitantsika an'izany fanontaniana izany. Joba 4:4 manao hoe raha maty ny olona moa ho velona indray va izy. I Joba izay lehilahy marina no nametraka an'izany fanontaniana izany. Ary raha mijery ny tantarantsika amin'ny bokin'ny Joba dia miaina nandritry fotoana lava ity mpanompon'Andriamanitra ity. Liana ny amin'ny fiainana izy ary tia hita valiny ihany koa ny amin'ny fahoriana, ny amin'ny fijaliana, ny amin'ny fahasahiranana izay natreny tamin'izay fotoana izay. Everika ihany koa rehefa fa liana ny amin'ny fiainana isika, liana ny amin'ny zavatra mety hiseho amin'ny ho avy. Ary izany no antony isaorantsika an'Andriamanitra mandrakariva satria manome vahaolana eo amin'ny fiainantsika izy. Eny ara, na dia ny fahafatesana, izany no miseho, mety hiseho izany fahafatesana izany dia manana vahaolana eo fiainantsika Andriamanitra. Ny Baiboly riavana dia tsy bokin'ny fahafatesana fa bokin'ny fiainana. Andesantsika hijery ny teny izay nambaran'i Kristy ao amin'ny bokin'ny Jaona. Jaona 5:5, 2:20 sy ny 7:20. Inona moa zany no vahaolana omen'i Kristy makasika an'izany fahafatesana, olan'ny fahoriana sy ny fijaliana izany. Jaona 5:5, 2:20 sy ny 7:20. Zao ny teny manao hoe azakaka amin'izany fa avy ny andro izy izay indrenesan'ny olona rehetra anepasana ny feony. Dia voaka izy izay nanao ny tsara dia ho any fiainana mandrakizay ho fitsanganana ho fiainana. Fa izay nanao ny ratsy kosa dia ho any fitsanganana ho fanameloana. Ambaran'i Jesosy fa hoe ho avy ny andro izy izay indrenesan'ny olona rehetra anepasana izay efa nodimandry ny feony. Ka izay nanao ny tsara dia hitsangana ho any fiainana mandrakizay. Fa izay nanao ny ratsy kosa dia hitsangana ho any amin'ny fahafatesana. Ny fiainantsika zany dia mety mandalo ihany. Ary raha mijeritsika ny Baiboly ny fahafatesana dia hoarina amin'ny torimaso. Ka amin'ny farany zany, rehefa ho avy Kristy, rehefa mandreo ny feon'ny zanak'olona, ny olona rehetra izay maty anepasana, dia misy ny ho any fiainana mandrakizay, dia misy ny ho any fahafatesana mandrakizay. Ka raha manao ny tsara tsika zany, raha manao ny tsara ianao dia azo antoka ny fiainana ary andray fiainana mandrakizay. Fa raha manao ny ratsy ihany kosa izany tsika dia ho any amin'ny fahafatesana mandrakizay. Ka ny olona tsiraray avy zany dia tsaraina amin'ny asa izay ataony. Zay no tokony hampieritreritra antsika ny amin'izao fiainana izao. Satria tsy mandehandeha ho ary ny zavatra rehetra fa ny amin'ny fiteny, ny amin'ny fihetsika, ny amin'ny fitondran-tena,
ny amin'ny asa ataontsika dia jeren'Andriamanitra avokoa ary tsaraina amin'ny asa taony ny olona tsiraray avy. Andesantsika ijery ny teny amin'ny Korintianina 2:22. Manahoana moa zany ny fahitan'ny Baiboly makasika an'izany fahafatesana ny diran'ny fahotana izany. Hozy izy ny teny manao hoe fataka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no haveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Itsika taranak'olombelona dia tsy afaka miala amin'izany fahafatesan'izany. Nanota Adama seva dia fa ao anaty rahantsika mihitsiny zany fahafatesana izany. Ary fantatsika fa i Adama seva nandray ny vokatry ny nataony tamin'izany fotoana izany. Ka noho ny fahotana ary zany dia mety maty ny olona, kanefa kosa ao amin'ny Kristy no misy ny fiainana. Misy zavatra samy hafa eto. Misy ny mety maty, kanefa kosa Kristy no manana an'izany fiainana tsy fahafatesana izany. Andehantsika ijery amin'ny Korintianina 2:5-7 ary ny 7. Misy zava-miafina tian'Andriamanitra ampahafantarana antsika androany zany makasika an'izany fahoriana izany fahafatesana izany. Andehantsika ijery ny ten'Andriamanitra. Korintianina 2:5-7. Atongotsika amin'ny 1:5 ary. Ozy ny teny manao hoe indro zava-miafina no amboarako aminareo, tsy hodimandry avokoa isika rehetra, fa vetivety tondray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovana isika rehetra, fa ho tsofina ny trompetra ary maty atsangana tsy ho intsony ary isika hovana. Fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ty mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Raha mijery zany tsika ny teny eto dia hoe Andriamanitra no manana ny tsy fahafatesana, fa isika zanak'olombelona dia mety maty. Diso zany filazana fa hoe tsy mety maty isika, na hoe tsy mety maty ny fanan'ny olona. Fa ambaran'ny soratra masina eto fa Andriamanitra ihany no manana ny tsy fahafatesana, manana an'izany toetra tsy mety maty izany. Ka ilaintsika zany ny mikasaka vahaolana ao anatin'izay, satria ny Baiboly dia manome tara-dalana antsika, manome vahaolana antsika ny makasika ny fahoriana zay andalovantsika amin'izao vaninandro misy antsika izao. Raha mijerytsika ny Korintianina 2:5, 7 sy ny 5 ary ny 7. Zao zany voalaza ao. Ary efa mitafy ny tsy fahalovana ty mety loha ity, mitafy ny tsy fahafatesana ty mety maty ity dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levona. Ry fahafatesana aiza ny fandresenao, fahafatesana aiza ny fanindronanao. Koa amin'izany fa isaorana ny Andriamanitra zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tokony isaorantsika Andriamanitra fa manome antsika ny vahaolana izy, ary indray andro antsika dia afaka metraka fanontaniana hoe ry fahafatesana aiza ny fandresenao, ry fahafatesana aiza ny fanindronanao. Samy mikasika an'izany fandresena izany avokoa itsika tsiraray avy. Ao amin'i Jesosy no ahitantsika an'izany fandresena izany. Ao amin'ny Tesaloniana 2:4-7 dia misy teny azo antoka zay nambarany apôstôly Paoly. Ary ny Baiboly dia manome antsika ny vahaolana sarotra indrindra hifenatsika amin'izao fotoana izao. Tesaloniana 2:4
manomboka amin'ny 17 manao hoe fa tsy natsy ho fantsarao rahalahy ny amin'izay mody mandry mba tsy halelovana rotaka ny sasany a zay tsy manana fanantenana fa raha tsy manana fa raha ino antsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray a dia toy izany koa ny hitondran'Andriamanitra zay efa nody mandry a teo amin'i Jesosy a hiaraka aminy. Fa izao lazainao aminareo a amin'ny teny Tompo. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo a dia tsy mba hialoza efa nody mandry tsy akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'arkanjely a ary tropetra'Andriamanitra ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy a ho eny amin'ny raona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo a mandrakariva isika. Raha petraka ny fanontaniana manao hoe move ho vela indray ny maty dia eny ndiavana fa indray andro andry ireo havantsika zay efa nody mandry zay matao amin'ny Tompo a dia ho velona indray hitsangana avy amin'izany fahafatesana izany a ka indray a ny fiainana mandrakizay a zay a avy amin'Andriamanitra. Ambaran'ny Baiboly ry havana fa ho velona indray ny maty ary handray lay toetra maizy azy araky ny amorona an'Andriamanitra azy. Ity tenantsika ity dia mety maty tratra ny fahalovana mora simba tsika ary tsy azo antoka ny fahavelomantsika, tsy azo antoka ny toetra ny toerana zay misy atsika. Kanefa io Jesosy a misy an'izany tsy ambaratelo ny fahoriana ary fandraisana ny fiainana mandrakizay izany. Ny ten'Andriamanitra dia milaza amintsika fa ho velona indray ny maty ary na maty isika na velona dia any Tompo. Fotoana mety indrindra zany zao ry havana hikatsahantsika ny mandrakizay, hikatsahantsika n'izany fahavelomana amin'ny Kristy izany ary ilaitsika ny mandray safidy mandray fanapahan-kevitra. Aoka tsika handray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenantsika manokana ka na maty isika na velona dia ao amin'ny Tompo ao amin'i Jesosy. Tian'Andriamanitra omenanao zany teny azo antoka izany. Tian'Andriamanitra omenantsika ny fandresena ary azo antoka ny fandresena raha mandray an'i Kristy ho tompo fiainantsika isika ankehitriny. Andehantsika hisaotra an'Andriamanitra noho izany hafatra manokana izay nomenantsika izany. Hivavaka isika. Tsy hainay ny angin'Andriamanitra ka tsy hisaotra sy hankasitraka anao satria mamindra fo aminay ianao ary eo nivinay mandrakariva ianao mijery anay ianao na dia ao anatin'ny fahoriana ary zahay ny fijaliana ary raha mbola maritra ihany koa ny andron'ny tandry dia mety miatra amin'ny olona rehetra izany fahafatesana izany dia eo nivinay ianao tsy masaraka anay. Menao anay ny teny fikasana. Koa aoka izay Andriamanitra mba hibanjina anao mandrakariva, mba hiverina amin'ny teninao amin'izao fotoana izao. Na dia mandiso fanantenana anay ary ny zavatra rehetra dia amin'ny Jesosy ihany no mame anay ny fanantenana azo antoka. Kaoko fantatray fa na dia eo ary zany ny fahafatesana, ny fahoriana dia omena anay ny fandresena. Rehefa ho avy Kristy dia hatsangana indray ny maty ary izay velona ka mitoetra amin'i Jesosy dia ao ny fiainana mandrakizay ihany koa. Ingane mba ho atsotranao Andriamanitra ny tanam-pasovanao ka hakasika ny fiainanay, ny sainay, ny fonay izany teninao izany. Aoko ho feno faninana masina izay dia misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.